fifandraitrandriavana malala zotsika miona toy zao iara-iainy tean'Andriamanitra indray ary andray sakafo-panao antsika amin'tiany ity. Ao aminareo ny fahasoavana sy famitram-pora ny fiadanana avy an'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy zanak'indray amin'ny fahamarinana sy fitiavana. Amen. Zoma 3 Oktobra 2022 imanjinantsika ireo hevitra hoe mamoria vokatra ho an'ny tompo. Andeha ry havana hidera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Jehovah no mpanjaka, aoka angovotra ny firenena, mipetraka amin'ny kerobimy izy, aoka iorooro ny tany. Lehibe anziona Jehovah, ary aoka ambony fihena rehetra izy. Aoka hidera ny narina lehibe tsy matahotra ireo, fa masina Jehovah. Amen.
andeha hivavaka isika ry Jehova Tompoandriamanitra io Andriamanitra lehibe sy be voninahitra ianao fa mahay mampiaiky ny olona rehetra ny famonjena ataonao no ny serinao misaotra sy midera ny mankalaza na arinao masina izay Tompo mame voninahitra anao mivavaka aminao Tompo mpanota mandry zay ko mangataka famondramponao mamonjah fo aminay ary mamelany ilakay afao zay fa ny fananao masina zay anazavanay ny fanambarany teninao fa mila mamory vokatra ho anao zahay vokatry ny finoana vokatry ny asan'ny finoana eny amin'ny zavatra rehetra ko aminaran'i Jesosy Kristy nangatana izany vavaka izany amen. Ny hofainao antsika amin'ity an'ity ravana malala dia ny epistely nosoratan'i Paoly ny kristiana tao Kolôsia. Kolôsiana 2:9-20 ka hatramin'ny 7:20 mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Koa aza vela hisy tsara nareo ny amin'ny fihinanana na ny fisotro na ny andro firavoravoana na ny voaloham-bolana na ny sabata aliko ny zavatra ho avy reny fa ny tenany dia any Kristy. Aza mety hofitahana tsy ahazonareo ny loka noho ny fanetretena hitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavonavonana noho ny fisainany nofony ka tsy mihazona ny loha izy mitombon'ny tena rehetra izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra araka ny fampitomboan'Andriamanitra. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny abidi-pianaran'izao tontolo izao nahoana ny tombola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo ka mety hodidiana hoe aza mandray, aza manandra, aza maneny. Levona amin'ny fanaovana ihany izany rehetra izany araka ny didy sy ny fampianaran'ny olona. Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana aitraitra sy ny fanetretena ary fampahoriana ny tena nefa tsy manan-kery akory ahasakana ny fampanaranana ny nofo. Amen. Ray masino anamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ho aminao hatrany ny fiadanan'i Jesosy Kristy mofinaina vakina tamintsika teo henitsika teo ny Kolôsiana 2:9-20 dia milaza fananaran'i Paoly kristiana tao Kolôsia mba aharitra tsara tsy ho voafitaky ny mpampianatra sandoka. Koa ny mpanompon'i Kristy dia izao manohitra ny fampianarany diso. Manohitra ny fampianarany diso. Izany mpiavana voalaza 9:20. Teo amin'ireo Kolôsiana dia maro ireo fampianarany diso izay nangeja ny olona tsy nanana ny fahafahana. Ataony fitaomana ny olona ho amin'ny fampijaliteny izay aseho amin'ny fandrarana tsy hinanana karazan-tsakafo. Atao koa ny fisian'ireo fitsipika samihafa napetraka ireo mpampianatra sandoka toy ny momba ny sabata. Nalaza tamin'izany koa
ny fivavahana tamin'ny anjely izay adikan'izy ireo ho fanatretena maha-olombelona mpanota. Toerin'ny apôstôly Paoly zany ry havana ka anariny mafy an'ireo Kolosiany reto araka ny 9:9. Aza mety ho fitahana. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao koa dia mielo karazana fampianarana izay mifanoratra tanteraka amin'ny fotom-pinoana kristiana. Mananatra antsika ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho voafitaka fa hijoro mpanompo ny Kristy. Ny mpanompo ny Kristy koa ry havana dia izao manorina ny finoana eo amin'ny Kristy. Izany voalaza ny 9:20. Tokony anorina ny finoana eo amin'ny Kristy ny mpino. Ireo mpampianatra sandoka izay manelo ny tsy fahamarinan'ireo mantsy dia ambaran'i Paoly fa tsy mihazona ny loha. Ny loha dia entina ilazana fitarihana sy fitondrana. Ny olombelona, eny, ny zavatra rehetra mihitsy aza dia tsy afaka manao na inona raha tsy misy loha. Ny mpanompon'Andriamanitra dia mametraka an'i Kristy ho loha ary manorina ny finoany ao aminy satria izy no itombon'ny tena rehetra. Raha tsy miorina tsara amin'ny Kristy isika izany dia tsy afaka nohatra ny fampianaran-diso ary mety voataonany mihitsy aza. Tsarovy ary havana fa ny mpanompo ny Kristy dia manorina ny finoany ao aminy. Raha izany andinitena voninahitran'Andriamanitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo misaotra ny mofinaina nomenao izay milaza ny amin'ny mpanompo ny Kristy, izay afaka manohatra ny fampianaran-diso ka afaka manorina ny finoana amin'ny Kristy. Mivavaka aminao izay Tompo anasitranareo marary. Mila mivavaka ampirezinao ny mpitsabo. Mivavaka aminao izay nitahinao anay tsirairay eo amin'ny sehatra misy anay ary mijoro vavy lombenao marina sy mpanompo matoky ny teninao haitianao hiaina so ny tokantrano sy ny fiarahamonina ny firenena ny fiangonana misy anay. Jesoa atanjaro azo baorina toandro maro sitolo ireo sahirana fondrisa roa izay amin'ny toe-javatra misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Jereo manokana Jesoa ty Madagasikara anay ty. Miaraka aminay eto ianao, toetrety ianao satria anao Madagasikara. Hitantereo izay overinao fa masoanay. Tsonjovy any am-pigadrana, mitahianay amin'ny fiazakajahana, amin'ny fianarana, amin'ny asa aman-draharaha, ny amin'ny fiainatokantrano, ny amin'ny fikasana tsara rehetra. Naran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay ny vavahanay, miaraka amin'ny vavaka nampimbonina anay manao hoe: Ranay eo izay ny an-danitra, ao masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany ho tahaky ny an-danitra. Meona an'izy ny anina saza ao anay, ary mamela ny erikay tahaky ny namelanay izay merika taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isaka fotoana ry havana nitsodrana tolotra anao anaran'i Jesosy Kristy. Ho an'ny havana rehetra izay iray finoana ny fiadanana sy ny fitiavana mba fitokina avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny omba izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy. Amen. Teo an'Andriamanitra ireo ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.